Miarabantsika tsirairay avy a manaraka ny fandarana miomana eona amin'Andriamanitra ao. Raisitsika ny marika toko faharoa andininy fahavalo ambin'ny folo. Marika toko faharoa andininy fahavalo ambin'ny folo. Ary ny mpianatra Jaona sy ny fariseo ny fadianina tamin'izany. Dia avy izy ka nanao tamin'i Jesosy hoe nahoana ny mpianatra Jaona sy ny mpianatra fariseo no mifadianina fa ny mpianatra kosa tsy mba mifady. Ary Jesosy niteny taminy hoe mahay mifady va ny avy amin'ny mpapakatra raha mbola ao aminy ihany ny mpapakatra? Raha mbola ao aminy ihany ny mpapakatra dia tsy mahay mifady izy. Fa ho avy ny andro izay analana ny mpapakatra hiala ao aminy, ka amin'izany andro izany vao hifady izy. Tsy misy olona manjaitra tapa-damba tsy mbola voalona amin'ny lamba tota, fa raha izany ny vaovao izay natapina dia andropotra ny tota ka dia hitatra ny tritra. Ary tsy misy olona manisy divay vaovao ao anaty sy ny hoditra tota, fa raha izany ny divay dia hatritra ny sy ny hoditra ka dia samy ho very foana ny divay sy ny hoditra, fa divay vaovao no ao anaty sy ny hoditra vaovao. Amen. Ny vaovao no ao anatin'ny vaovao. Lohateny raha omentsika lohateny ny toriteny dia zao hoe avaozy ny fomba fanompoana. Avaozy ny fomba fanompoana. Nahoana no avaozy na mila fomba fanompoana? Satria maro ny efa tota izay mbola tazomina amin'ny fomba fanompoana an'Andriamanitra amin'ny alàna Jesosy Kristy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ny anazavantsika an'izay dia io tantara an'io lazain'i Jesosy io. Ny fadianina ny mpianatra Jaona sy ny fariseo dia niteny tamin'i Jesosy hoe izay mifady, maninona ny mpianatra ao tsy mifady? Dia hoy Jesosy hoe mbola eto ahako. Fa raha eto ahako tsy ilain'zareo no mifady satria mbola mifaly zay. Fa raha fa tsy eto intsony amin'izay fotoana izay izy vao hifady. Iny tantarany tranga iny no nananarotan'i Jesosy nanambarana an'ity fahamarinana mazava ary mila manafaka antsika tsirairay avy ity androany hoe tsy misy olona manjaitra tapa-damba tsy mbola voalona amin'ny lamba tota, fa raha izany ny vaovao izay natapina dia andropotra ny tota ka dia hitatra ny tritra. Ary tsy misy olona manisy divay vaovao ao anaty sy ny hoditra tota, fa raha izany ny divay dia hatritra ny sy ny hoditra ka dia samy ho very foana ny divay sy ny hoditra, fa divay vaovao no atao anaty sy ny hoditra vaovao. Tsy misy mampiditra divay vaovao izay ao anaty sy ny hoditra tota. Tiana lazaina amintsika dia izao raha tsorina ny resaka isika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia ao anatin'ny vanim-potoana ny fahasoavana. Averiko, isika izay miaina amin'izao fotoana iainantsika izao 2015 oktobra dia miaina ao anatin'ny vanim-potoana ny fahasoavana. Marobe ny vanim-potoana voalazan'ny Baiboly, tsy ho voaresantsika eto izany fa amin'ny fotoana manaraka ho lazaina, fa raha ny amin'izao iainantsika izao aloha dia ao anatin'ny vanim-potoana ny fahasoavantsika. Tsy voandroantsika no miresaka fahasoavana, fa efa nisy toriteny tatao miomana ny resaka fahasoavana maromaro. Fa ny fahasoavana tsotra fotsiny dikany dia hoe zavatra tsy mendrika ho ahy fa nomena ahy. Tsy noho ny nataoko ny hanomezana azy ahy, fa noho ny ilay fitiavan'ilay mpanolotra sy ny hetsika avy any amin'ilay mpanolotra. Zany hoe sahala amin'izay koa ny ao amintsika ao amin'Andriamanitra hoe tsy noho ny ataoko ny idirako ny fanjakan'ny lanitra, tsy noho ny famendrehako sy ny fahatsarako no hitahian'Andriamanitra sy no azoko ny hiditra ny fanjakan'Andriamanitra, fa no Andriamanitra tia ahy fotsiny ka tonga teto tany naka endriky ny nofo, nandrika endriky ny mpanompo ary maty teo amin'ny hazo fijaliana, nanajanona ny sorona rehetra sy ny fanatitra rehetra fa teo amin'i Jesosy Kristy dia tapitra ny fisoronana ny sorona rehetra, fa izy ilay sorona tsara indrindra par excellence maty teo amin'ny hazo fijaliana, ilay rà madio nalasa ny ranjan'akondro tsisy kilema na afa-po an'ny ray ary tonga ny ray hoe afa-po izy. Ary rehefa afa-po izy dia hitantsika tamin'ny tantara izay nahafatesan'i Jesosy tao amin'ny filazantsara dia hoe maizina ny tany ary maizina ny lanitra, ary rehefa vita an'i Jesosy ny famonjena ny teny izy hoe vita, tout est accompli, dia nitritra ny efitra lamba tao amin'ny tempoly nanasaraka ny efitra masina indrindra tamin'ny efitra masina sy ny
ganja ary tsy niverina intsony iny fa tritra dikan'iny dia zao nisy lalana vaovao ndehandehanan' Jesosy any amin'ireny bireo toko fahavalo na toko fahasivitsika dia mahita an'izay hoe namaky ny hevitra tsaratsara kokoa Jesosy dia ny tenany no natolo no fanatitra teo anatrehan'Andriamanitra ary izy ihany koa no nanatitra an'izay tenany izay sady sorona izy no mpisorona nanalalina teo anatrehan'Andriamanitra ahatonga antsika hanana ny famonjena. Zay le fahasoavana very fa notadiavana, mendrika no elohana fa tsy homelohana, mendrika no saziana fa tsy nosaziana noho ny fitiavan'Andriamanitra. Dia amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia miaina an'izay fahasoavana izay tsika. Taloha vanim-potoana fahasoavana dia vanim-potoana ny lalàna no nifehy ny olombelona, lalàna no nifehy ny zanak'Israely ary rehefa tao amin'ny lalàna ny zanak'Israely dia tsy maintsy nankatoa ny lalàna rehetra ary tsisy navita nankatoa ny lalàna matoa tonga Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana anatanteraka ny lalàna. Tsy tonga ozy izy anafoana ny lalàna fa tonga anatanteraka ary rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana izy dia zay natonga azy ny teny hoe vita, satria vita le nitakiany lalàna. Romana toko 10 dia milaza hoe Kristy ny farany lalàna ho fahamonjena, ho fanamarinana zay rehetra mino, tapitra teo amin'ny Kristy ny lalàna. Apetraka amintsika tsara zany amin'izao fotoana zany hoe mila vaozina le fomba fanompoana, satria izao nolazain'i Jesosy hoe raha ohatra ka siny tota ny asianao divay vaovao dia rovitra iny potika daholo na ny divay na ny siny, fa raha ohatra ka tianao voatahiry tsara ny divay dia ho tsara voatahiry koa ny siny dia mila siny vaovao, mila divay vaovao. Raha lamba vaovao dia mila lamba vaovao koa ny ampiarahana aminy, fa tsy mety raha hoe lamba tota no ampiarahanao amin'ny lamba vaovao rovitra iny potika. Tsy mety raha hoe siny tota no asianao divay vaovao potika. Inona ny tiany izay lazaina? Tsy afaka ampiarahana ny lalàna sy ny fahasoavana, tsy afaka ampiarahana ny lalàna sy ny fahasoavana, fa potika mamotika olombelona ary marobe mipotika eo amin'izao fotoana satria mbola voagezan'ny lalàna. Tsy maintsy mandova afolo-karena, tsy maintsy mandova afolo-karena, tsy maintsy manaja ny andro sabotsy, zay ko sabata io, tsy maintsy manaja ny andro sabata. Raha vao tsy manaja an'io very, raha vao tsy manaja an'io marary, raha vao tsy manaja an'io dia voaozina, raha vao tsy manaja an'io dia tena misy fahoriana be. Ary na manana asa tsara, asa mampidi-bola, asa milamina tsara ary ka andro sabotsy tsy mety hiasa satria sabata ary tsy azo ataony miasa. Lalàna zany. Ary tsika nefa efa vanim-potoana ny fahasoavana mamotika zany. Tsy maintsy mifady hanina isaka ny herinandro. Raha vao tsy mifady hanina indray ao anatin'ny herinandro, nanota ratsy teo an'Andriamanitra, tsy mendrika, very. Inona dikan'izay? Fanompo-tsampy heverintsika fa le hetsika ataontsika no hitiavan'Andriamanitra antsika ary hitahian'Andriamanitra antsika ary ahafahantsika miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy ny asa atao, tsy ny fanaovana ny lalàna no hitiavan'Andriamanitra antsika, fa Andriamanitra tia antsika noho ny amin'i Jesosy Kristy efa namita ny famonjena. Ary rehefa anatona n'Andriamanitra isika, tsy misy ahafahantsika anatona ary ho raisin'Andriamanitra sy ho tafatoetra sy ho tafapetraka eo anatrehan'Andriamanitra afa-tsy ny rano Jesosy Kristy irery ihany. Averiko, tsy misy afa-tsy ny rano Jesosy Kristy irery ihany no entintsika eo anatrehan'Andriamanitra ka hahatonga antsika ho tafapetraka, ho tafatoetra ary onona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy ny fahafolo-karena zay aloha tsy tapaka, tsy ny misaron-doha, tsy ny mihinana sakafo maloto na sakafo madio, tsy ny resaka andro sabata no ankatoaviko hitiavan'Andriamanitra ary hidirako amin'ny fanjakan'ny lanitra. Raha izay dia misy fireharehana atao anatiko, misy fizahozahoana atao anatiko, misy fieboeboana atao anatiko, misy amin'ny teny frantsay misy fierté anahako hoe zany navita, zange ny tonga eto an-danitra zahako zavatra tsara be tany an-tany, navita fahafolo-karena, navita nanao fisaronan-doha rehefa mivavaka, navita fadianina isaky ny herinandro, navita nanaja ny andro sabotsy, navita nanao zao. Fa vetavetana ho mason'Andriamanitra. Tsy zany no entsika eo anatrehan'Andriamanitra, tsy zany no andraisan'Andriamanitra antsika. Mety misy ho tafotoana ary ho tezitra ary tsy ho faly ho zao teny zao, fa zay ny fahamarinana, avaozy ny fomba fanompoana
manompo amin'ny fiavao zany tsika, manompo amin'ny fanavo avao tsika, fa isika manatona an'Andriamanitra, ny anatonantsika an'Andriamanitra dia ny rany Jesosy Kristy manasa, manadio, manamarina, mahatonga olom-baovao, fa tsy ny anatonantsika an'Andriamanitra, tsy ny asa sy ny performance sy ny ezaka nataontsika. Tsy hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra misy sika raha zany no hoentintsika eo anatrehan'Andriamanitra. Tandremo fa fandrika be zay fandrika be mihitsy zay, satria misy olona mivavaka izy nanaiky an' Jesosy, nanolo tena ho an' Jesosy, ary fantany mihitsy hoe noho ny fitiavan' Jesosy, noho ny fahasoavan'Andriamanitra namonjena azy. Fa rehefa vita le famonjena, miverina indray izy amin'ny fanompona, dia tsy ao anatin'ny fahasoavana, fa ataony amin'ny ezany, ataony amin'ny fikirizany, ataony amin'ny zavatra ataony noeritreretiny azona ny famonjena. Tsy diso zany ray havana, fa ny famonjena antsika, ny famelan-keloka, ny fidirana fanjakan'Andriamanitra dia ny fahasoavana noho ny fahasoavana, ny mampijoro atsika, ny mampitoetra atsika, ny mampaharitra atsika ary andraisan'Andriamanitra atsika rehefa tonga eny amin'ny raolanitra izy dia noho ny fahasoavana ihany koa. Ary noho ny fahasoavana no ahafahantsika manompo azy. Tiana lazaina amintsika dia izao, nanafaka atsika tamin'ny fomba, tamin'ny lalàna Jesosy Kristy. Tsy mety tsony raha mbola hanaja andro ianao, satria ny andro anie tandindony amin'i Jesosy. Ny sabata anie tsy andro fa ny sabata dia olona, Jesosy Kristy, le repos, le sabata, lay fitsarana, lay fiadanana, Jesosy Kristy. Ary rehefa miditra ao amin'ny Jesosy Kristy amin'izao ora sy fotoana izao, miadana foana mandrapatonga ny fiverenana eny amin'ny raolanitra. Fa tsy hoe androany ihany miadana miditra ao amin'ny fitsarana amin'ilay sabata, rapitso fa tsy miadana indray fa tsy ao amin'ny sabata intsony. Madiso hevitra anareo tsy fahafantaranareo ny soratra masina, fa ny sabata dia le hoe anio. Tonga indray ny rapitso dia mbola anio, tonga indray ny raha afaka apitso dia mbola anio, isan'andro, latsinainy ka hatramin'ny alahady. Ao anatinao Jesosy Kristy, Jesosy Kristy ao anatinao, ianao ao anatin'i Jesosy Kristy, manana ny fitsarana, manana ny fiadanana, satria ilay andrina ny fiadanana, le prince de la paix, prince de paix no ao anatinao. Ka tsy fotoana no azonao fiadanana, tsy fotoana no azonao fitsarana, tsy fandehanana amin'ny fotoam-pivavahana no azonao fitsarana, fa Jesosy miditra ao anatinao, Jesosy mitoetra ao anatinao, Jesosy monina ao anatinao. Halleloja. Manafaka anao Jesosy, manafaka anao Jesosy. Faharoa manarakaraka an'izay, ny olona rehetra dia voalaza ao Petera voalohany hoe fanjakam-pisorona daholo rehefa nanaiky an' Jesosy. Any amin'ny Apokalipsy ihany koa dia milaza an'izay hoe ianareo dia natao mpanjaka sy mpisorona. Inona ny dikan'izay? Rehefa anatona an'Andriamanitra ahako dia tsy mila mpanalalana intsony, fa efa Jesosy ny mpanalalana par excellence anatonako an'Andriamanitra. Eo dia tiako apetraka tsara amin'ny mpanaraka miomana, fa misy ny manaraka ny miomana izay mbola mieritreritra fa izano anatona an'Andriamanitra ho azy, ary zano hivavaka ho azy mba hivalian'ny vavaka, mba hivahan'ny olana, mba hilaminan'ny fiainany. Diso zany tompoko, diso zany, diso zany, diso zany, fanompo-tsampy zany, fanompoana olona zany. Satria matsy mieritreritra ianao hoe za masina kokoa, za tsara kokoa, ary ny vavako no tafapaka bebe kokoa rehefa tonga eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny anao tsy ho tonga. Zao no izy marina dia izao, rehefa tonga eo anatrehan'i Jesosy tsika dia voadio ny rany Jesosy ary no amarininy daholy. Tsy misy hoe olom-boaositra voatokana, pastera, mpaminany, apôstôly, zay tiantsika lazana azy, iny no asaina mivavaka fa tsara mivavaka iny ary horen'Andriamanitra iny. Fa ny antsika ty ambanimbany aty, zay nge le fanompoana taloha satria tsy afaka manatona an'Andriamanitra ny olona raha tsy ny mpisorona no manalalana azy, ary tsy afaka manatona an'Andriamanitra amin'ny famelan-keloka raha tsy le mpisorona be indray mandeha isa-taona. Dia zay no mbola raisitsika amin'izao fotoana hoe azontsika valim-bavaka, azontsika sitrapon'Andriamanitra, azontsika fitahiana, dia mila manatona lehilahin'Andriamanitra tsika, mila manatona solotenan'Andriamanitra tsika, mila manatona pastery tsika na ny maro samihafa hitondrantsika ny olana, hitondrantsika ny atom-bavaka, hitondrantsika zay mavesatra hoentiny ao anatrehan'Andriamanitra. Dia tena loza dia zao lasa business iny, omenao vola le pastera, omenao vola le lehilahin'Andriamanitra mba hivavaka ao anao. Dia ianao zany sady manota sy manao sitraponao ihany ery, fa le lehilahin'Andriamanitra hivavaka ao anao. Dikan'izay nge tsy mihavana amin'ny Jesosy ianao fa ny problème anao ny tianao hiva, ny manahirana anao ny tianao hilamina, ary ianao ny tianao ho sitrana, fa Jesosy tsy ilainao, Jesosy tsy tediavinao,
fa vitavetana eo anatrehan'Andriamanitra zany. Fa ny zavatra tiako lazaina aminao dia izao, mibeba ianao, maneke an Jesosy, ifonay ny fahotana rehetra, ny rahan'i Jesosy nadio sy hanamasina anao ary olo marina eo anatrehany ianao. Vavaka ianao avy eo, mipaka any an-danitra ny vavakao, 100 isan-jato valian'Andriamanitra iny. Fa zay matsa mahatonga ny olona lasa misy professionnel amin'ny resaka fivavahana, dia ny professionnel no andefasana ny vavaka par SMS eto am-bavaka tisy ty, ny professionnel no andefasana mail, ny professionnel no andefasana taratasy kely alatsaka anaty boaty, taovy ato daholo ny zavatra rehetrarehetra tianareo entina am-bavaka fa entinay am-bavaka, dia tsy andany zay omo le vola fa zay vavaka ao anareo. Lasa business fa vetavetana eo mason'Andriamanitra. Taloha nisy an'izany fanalalan'ny olombelona zany, tsy ara-bola ny tiako tenenina, fa taloha nisy ny hoe omena ampisorona be ny mavesatra sy ny olana sy ny sisa sy ny fahotana, dia izy mitondra an'iny eo anatrehan'Andriamanitra. Taloha izany, izay le siny taloha. Fa hainao rehefa tonga ao amin'i Jesosy, Korintianina 2:5-7, raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Dia tsy mety raha hiverina any amin'ny lalàna indray ianao, fa hamotika sy hanimba anao zany. Ahoana ny lazain'i Jesosy, mahafinaritra be ny torotenin'i Jesosy teny tendrombohitra. Nareo ozy izy aza manao ohatran'ny ny fariseopy tsara velatsy rehefa mivavaka, fa hiveriny fa ny alava ny vavany no amaliana azy. Fa ianao rehefa mivavaka ozy izy mirindrina ao amin'ny hefitrao mangingina, ary ny rainao izay mahita anao mangingina no hamaly anao. Aza be teny, aza be resaka, aza lava teny hoy Jesosy, fa na mbola tsy miteny akory ary ianao fa fantatry ny rainao fa tokony ho anao zany. Isokatra ny masontsika androany, hitsana ny voaly, fa mifanekena vaovaotsika ao anatin'ny fahasoavantsika. Indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalo-dalovana fa mahare. Fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ka dia tsy miaino izy. Mahatonga an'Andriamanitra tsy miaino dia ny heloko, fa ny fahalalahidy na melana anazy sy nahatonga an'Andriamanitra hiaino ny rahan'i Jesosy Kristy. Fa tsy hoe hiantso olona hivavaka ao anahy mba hamaliana ny vavako azoko vahaolana. Tsia, milovainy zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fiasa vavaka marina dia mahery indrindra, hoy ny voalaza any amin'ny Jakoba. Ny marina ozy, fa tsy hoe fiasa vavaka ny pastera, na hoe fiasa vavaka ny mpaminany, na hoe fiasa vavaka ny bisopy, na hoe fiasa vavaka ny apôstôly, fa fiasa vavaka ny marina. Ary iza ny marina? Ny marina dia izay olona niona tamin'i Jesosy, no afahany tamin'ny fahotana, no amarininy, tonga olom-baovao amin'i Jesosy. Izany ny olona marina. Ary rehefa marina izy, ninona lazainy, ninona teneny, ninona tononony, arangatahany amin'ny tompo, dia manome azy ny tompo. Satria tsy ao anatin'ny fanompona taloha intsony izy ka hitady olona hivavaka ho azy. Ilaina ny fampitondram-bavaka, tsy mandiso an'izany mihitsy ahako. Ilaina ny fampatsiaro am-bavaka, fa tsy mahasolo mihitsy zany ny vavaka ao manokana ianao sy Jesosy Kristy. Zay misy le voalaza hoe ny rainao zay mahita anao mangingina no amaly anao. Andriamanitra tsy hamerary ny olom-bofidiny va zay mitaraina amin'ny andro aman'alina, ary moa hitaredretra va izy. Lioka 2:20, inona ny tiany zany ambara? Andriamanitra va tsy hamerary ny olom-boafidiny. Taovy azo antoka olom-boafidin'Andriamanitra ianao, ary eo amin'Andriamanitra ianao no miresaka. Fa tsy hoe Andriamanitra va tsy hamerary ny olom-boafidiny izay mitaraina manoloana amin'ny pastera ny andro aman'alina, na hoe manoloana amin'ny mpaminany ny andro aman'alina, na hoe mirindrina ao amin'ny efitra ao mangingina dia mivavaha ao mangataha, miresaha amin'ny pasteranao na miresaha amin'ny mpaminanao na miresaha amin'ny lehilahin'Andriamanitra, fa miresaha direct amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Zany hoe tena tiana lazaina amintsika mihavana amin'ny Jesosy, fa izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana, ary izy manafaka amin'ny lalàna. Tsy ho an'ny zanak'Andriamanitra tsony ny fahafolo-karena, tsy ho an'ny zanak'Andriamanitra tsony ny fady alina zao, tsy ho an'ny zanak'Andriamanitra ny resaka manaja andro, fa Jesosy ny sabata, Jesosy ny fitsaharana, tsy ho an'ny zanak'Andriamanitra ny resaka manao voaly sy ny tsy manao voaly, tsy ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy zany, fa ny fiangonan'i Jesosy Kristy dia manompo amin'ny fiavaozam-panahy, avozy ny fanompona, fa tsika tsy ao ambanin'ny lalàna fa ao ambanin'ny fahasoavana, ary tsika tsy andeha hametraka le divay vaovao ho anaty sy ny hoditra tota, fa reraka ianao, vizaka ianao raha hiverinao amin'ny lalàna indray, ary latsaka ao anaty ozina ianao raha mbola hiverinao ambanin'ny lalàna indray.
ary manao tsinitsinina sy manambany an' Jesosy raha mbola iverinao amin'ny lalàna indray. Jesosy ary ve efa manafaka anao amin'ny lalàna, efa nitanterahany zany, dia ianao no mbola andeha hiverina andray. Fa Jesosy efa nanafaka anao tao ary nametraka anao amin'ny fahasoavana mba hahatonga anao hivavaka amin'ny fanasika amin'ny fahamarinana ary hanompo amin'ny fiavaozam-panahy. Ho azy ihany ny voninahitra ary tsika mba tena olona afaka ao aminy. Fa ny Tompo izany fanahy zany, ary izay itoeran'ny fanahin'ny Tompo ny toeran'ny fahafahana, fanahin'ny fahamarinana. Ho amin'ny fahafahana no antsoin'ny Tompo anao. Aza velo ankezain'ny olona, aza velo andevozin'ny olona intsony. Amen.